Manolotra ny arabaka mankasitraka anao manaraka ny televiziona malagasy dia manasa anao hanaraka ny vaovao an-tsary. Manomboka amin'izao fotoana izao ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahafito eo amin'ny commune ny Mahaboboka sy Vineta nidina ifotony ny jery ny fizotry ny asa sy ny mahaboboka voafity tao amin'ny distrikany Sakara ny alatsinainy lasa teo ny entreprise la précision no manatanteraka ny asa raha ny tatry Romy Aldi Mariano raha tsangana monjy Thierry Etienne TVM Sakara. Fampanantenana nataon'ny filohan'ny fanavaozana amin'ny alalan'ny ministeran'ny asa vaventy ny fanarenana ny lalam-pirenena fahafito ankehitriny dia tanteraka izany mandroso ny asa fanarenana eo anelanelany PK 820 eo Mahaboboka hatreo amin'ny PK 844 eo Vineta. Roapolo isanjato ny tahan'ny fandrosoan'ny asa ka ny orinasa la précision no manatanteraka an'izany. Raha vao nataony atao zany travaux de décaissement misy orina mihitsy le lalana tao taloha dia soloana vaovao dia nasiana imprégnation dia izy efa mandeha dia manao fossé en terre dans toute la longueur mihitsy zay io sina canal iny miaro an'le lalana mandeha izy an'izao satria mbola tsy ampy 2 semaines so zay no manatanteraka anazy fa ny kokasera no nahela be tao fa mandeha izy zao zany ny fidinana ifotony anarahana ny toromarika eo anivon'ny Assemblée nationale ho fanaraha maso ny fanatanterahana ny asa fanatsarana ny lalam-pirenena fahafito aminay zany dia tanteraka ny fanamby napetraky ny filoham-panjakana ny colonel Mikael Randrinirina amin'ny resaka nataony fandalovany tao Mahaboboka izy tanteraka amin'izao fotoana zao dia ataoko angambany fa samy misitraka an'io zany ny rehetra amin'ity lalam-pirenena fahafito ty. Dingana voalohany amin'izao fanombohan'ny asa izao mo ny fandrarahana ny sosina fototra sy ny sosina fototra ambony ka 5 volana eo ny ho faharetany asa. Tsy afa-misaraka ny resaka lalana sy ny fifamoivoizana mbola maro amin'ireo mpampiasa lalana any amorony maneno tsy mahafantatra na amin'ny tsy mahalala ny fitsipika mifeny fifamoivoizana araka izany dia efa misy ny fivoriana nampahafantarana ireo mpampiasa lalana ny lalana mikasika izany ary eroso amin'ny fampiarana izay lalana izay ny tompona andraikitra misana an'izany any an-toerana arahantsika ny fanadihadiany Rakoto Théophile onja vonimiarana. Anisany miteraka fikorotanana sy tsy filaminana ny tsy firarahina ny lalana misy eo amin'ny sehatry ny fifamoivoizana ka maro araka izany ny tsy fanarahan-dalàna izay misy ankehitriny. Fitsipika ny fifamoivoizana ny lalana mifehy zany ny fifamoivoizana mahafantatra daholo ny rehetrarehetra zay piatsehatra ao anatin'ny fitaterana na taxi brosy na bajaj na ny rehetrarehetra mahafantatra ny lalana mifehy zany. Inona moa le lalana mifehy? Ny taratasy mila ara-dalàna tsy atoro azy zareo raha vao olona misehatra amin'io dia efa mahafantatra an'izay. Ny sazy miatraiky amin'izay mifanaraka amin'izay efa fantatra azy zareo daholo na ny droit de fourrière zany. Fivoriana faharoa izao ataon'ny mpiandraikitra misehatra amin'ny resaka fifamoivoizana aty Amoron'Mania izao entitra izy ireo amin'ny lalàna navoaka ho an'ireo mpisehatra amin'izany. Tanisy ny fivoriana izay natao tamin'ny faha 13 ny volana Jolay teo dia nitohizana androany faha 3 volana Aogositra izay efa nanomezana deadline 15 jours ho an'ny mpitatitra rehetra ny hampiarana ny lalàna ka tapaka tandroany ny fampiarana ny lalàna momba ny code de la route izay strictement satria efa nampahafantarina hatramin'izay ka mihantra vetrany zany io. Misy ary ny fanentanana avy amin'ny zareo eo anivon'ny ATT Amoron'Mania. Izahay ato anatin'ny ATT moa zany izay miara-misalaha amin'ny ministeran'ny fitaterana dia manentana trany antsika mpitatitra mpampiasa lalana rehetra ny amin'ny anajana ny fitsipika sy ny lalàna fifamoivoizana. Hidiny izahay ao anatin'ny orinan'izao fivoriana izao filatsaky ny fotony eny amin'ny lalam-pirenena ary anara-maso ho an'ireo mpitatitra ireo. Tsisy afa-tsy ny fanovana ny toe-tsaina anaraka ny lalàna misy ahafahana amin'izao olana ny fifamoivoizana izao.
Maro ny foto-drafitrasa mbola tsy vita ny amorony mania ao anatin'ny fanaovana ezaka amin'ny tana azy ireny mba hositrano vahoaka ny fitondram-panjakana nga nitatitry vony miarana onja TVM Ambositra. Trasa maro no mbola eo andalam-panamboarana ato anatin'ny faritra Amoromania. Misy ny efa ampiasaina noho ny tsy fahampiany birao iasana na dia mbola tsy vita ara-dalàna azy. Misy ireo izay mbola mila fanamboarana goavana ary eo ny miandry fitaovana sy ireo pitsopitsony hafa. Nitsidika ireo foto-drafitrasa ireo ny tompona ndraiky mpanjakana ato anatin'ny faritra Amoromania, notarian'ny lehiben'ny faritra Rakotomalala Arliva sy ny prefet Ambositra Rakotomalala Richard. Nijery izay mbola ezaka tokony atao ahafahana mampiasa azy ireo. Ho an'ny eto Ambositra moa dia eo ny biraon'ny prefecture eto Antampony Vinany, ny hôpitaly lehibe eto amin'ny CHRR Volafotsy, ny tranobe an'ny serasera sy kolotsaina eto Akorombe ary ny biraon'ny sampandra-paritry ny Arena Kibonitany, eo ihany koa ny Fananatany. Nogasy ny fikambanana irasan'ny pirenena momba ny fifindra-monina na ny OIM ny fanarenana ny sekoly mampiaty Ampilaolava Toamasina na ny CMA izay anisan'ny nitondra faisana tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza Gezany nitokana izany tany an-toerana ny 5 Aogositra lasa teo ny iraky ny OIM eto Madagasikara sy Comore. Ny antsipriam-baovao hoentiny Esther Savinas Haïssa Abbas. Tafaverina amin'ny laona ny sekoly mampiaty CMA eto Ampilaolava Toamasina izay nihara ny fahasimbana goavana nandritra ny fandalovany rivo-doza Gezany ka ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fifindra-monina na OIM no nandray an-tanana ny asa fanarenana izay notohana ny CRF vola. Natao hanomezana tontolo azo antoka sy manaraka ny fenitra ho an'ireo mpianatra traha-pahasembanana mianatra eto amin'ity sekoly ity izao fanarenana izao. Eo ihany koa ny fanatsarana ny foto-drafitrasa mba hazaka kokoa ny loza voazanahary mety hitranga amin'ny ho avy. L'objectif de cette réhabilitation, c'est d'apporter un appui aux communautés vulnérables affectées par le cyclone des années éphétières, mais principalement orienté pour la circonstance aux enfants handicapés, vivant avec un handicap autant pour moi, et leur redonner un espoir et les encourager à rentrer à l'école. Et à partir de la rentrée 2026, en septembre, je pense qu'ils sont extrêmement contents de voir que les bâtiments ont été réhabilités et pour un meilleur espoir et un meilleur avenir pour leur éducation pour les années à venir. Misa sy vireto trano fianarana efa vita ireto ary efa andalam-pahavitana ihany koa ny foto-drafitrasa sasany. Raha ny fantatra dia miisa 200 mahery ireo ankizy traha-pahasembanana ara-tsaina, ara-batana, ara-pijerena na jamba beazina eto amin'ity CMA eto Ampilaolava ity. Ireo mponina tany amin'ny commune ambanivohitra Antsoso tamin'ny alalan'ny fikambanana miombonezaka sy ny mpamatsy vola Caritas Antsirabe ary ny Entraide et Fraternité avy any Belgique sy ny solombavam-bahoaka tany an-toerana no nahavitana ny tohadrano tany amin'ny commune ambanivohitra Antsoso any amin'ny distriktan'i Betafo. Haingo Ratsimbazafa mitondra ny antsiprian'izay. Nandritra ny taona teo no nivondrona tao anatin'ny fikambanana miombonezaka ny mponina taty amin'ny commune ambanivohitra Antsoso distriktan'i Betafo. Teo ihany koa ny famatsim-bola avy amin'ny Caritas Antsirabe sy ny Entraide Fraternité avy any Belgique ka nahavitana ny barrage miombonezaka. Nisy araka izany fitsidiana sy ny tombana izay nataon'ireto mpamatsy vola ireto taty an-toerana. Noho izay dia ny tombony velaran-tany ambolen'ny mponina sy ny biby afaka iompiany tamin'ny fahatongavany rano. Natsapa zany hoe tena sahirana amin'ny lafiny rehetrarehetra na ny resaka fambolena, ny resaka fitaotrano, na resaka hoe sakafo nomby fotsiny ara dia efa tena hita hoe sahirana. Dia teo nahatonga fotoana andoha dia taty aoriana moa raikitra ihany dia izy dia natomboka ny asa, natomboka mibarazy fa saingindrisy sedra olana mafy be tao anatiny tao le fokon'olona tamin'ny resaka foto-drafitrasa ka tena hoe herim-po tanteraka ny nanomboana azy. Taty aoriana moa niezaka amin'ny tompon'andraikitra dia mitady mpiarany asa tamin'ireo tompon'andraikitra isan-karazany isan-tsokajiny tondra fanjakana azomanta any amin'ny député rehefa taty afara
nasomoandro hitana ny député Liboso ary tena isan'izay goavana indrindra natao Caritas dia io pasy hitantsika tao amin'io canal misy matratra maneho natraka amin'ny 30 metatra eo ny halava io pasy io. Maro be tokoa araka izany ny tombontsosotra ny mponina tamin'ny fahavitany barazy miombonezaka ity. Inoana araka izany fa hitondra fampanontsoana ho an'ny commune ambanivohitra Antsoso izany. Tafiditra ao anatin'ny faritra 5 izay asahan'ny tetikasa Irema ny faritra Sofia natomboka tamin'ny fomba ofisialy araka izany ny fiara-miasa teo amin'ny Irema sy ny Veu Peregrine Fond any amin'ny distriktan'ny Bealanana izay aharitra 5 taona Rajaonariny Bernadette Rabarjaona Noridina Antonio no mitondra ny antsiprian'izay. Mandidina iray alina sy iray hetsy ny velarantany Rakotrala ao amin'ny faritra rovana be manevika sy Mahimborondro izay tantany ny tetikasa Veu Peregrine Fond ato amin'ny distriktan'ny Bealanana. Maro ireo karazana biby sy vorona ahina ho lany taranaka no hita ao amin'io faritra rovana io. Noho ny fananany distriktan'ny Bealanana ireo harena voajanahary ireo no nahasarika ny tetikasa Irema hiara-iasa sady hamatsivola ny tetikasa TPF. Nambara tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny Banjabe arak'izany ny fanombohan'ny fiara-miasa teo amin'ny Roatonta. Mpamatsivola dia tsy tonga amin'ny toerana jiaby Madagasikara fa izay toerana manana ny harena voajanahary no anisany mahatonga ny mpamatsivola ary izay fananantsika ny be manevika sy Mahimborondro izay no mahatonga fisian'ny mpamatsivola tonga eto. Dikan'izay tokony arovantsika ny ala sy ny matsabory izay misy antsika ary ny biby jiaby misy akao fa hariagna be ho antsika io ary tsy ho antsika amin'izao fotoana izao fa ho an'ny taranaka faramandimbo. Raha ohatra ka tsy nagnaraka tenitsika zany tao fito sy roa arivo antsika zay fa mbola nanimba nanapaka namoro amin'ny tiala reo dia tsy tonga tetsy amin'ny mpamatsivola fa noho ny fiarahantsika miaraka ny kolokolo miaro an'ireo atiala sy biby ao anatin'ireo no mahatonga ny mpamatsivola ary maro zany tombony azo mizira misy ny fanampiana fa ny zavatra farany zay tsotra angamba mety azotsika mivantana zay azo azavaigna ino ny tombotsoa ankoatrany tombotsoa zay arabola. Ny tombotsoa be indrindra dia ny fitazomany atiala reny ny loharano. Haintsika angamba taloha rehefa miresaka vokabary dia miresaka hoe Ambatondrazaka Marovoay zay zany malaza taloha. Fa io tiako no mampafantatra fa nanomboka tamin'ny 20 sy 4 dia lasa ato amin'ny distriktan'ny Bealanana no manambary be indrindra eto Madagasikara. Ary izay anton'izay dia noho ny fiarovantsika ny alany be manevika sy Mahimborondro. Commune valo amin'ireo commune 20 mandrafitra ny distriktan'ny Bealanana no iasany ity tetikasa ity izay iompana betsaka amin'ny fiarovana ny atiala sy ny fiahinan'ny fiainan'ny mponina manodidina ny faritra arovana. Ho fanatsarana ny tetikasa taon'ny fikambanana Fatamike any amin'ny alalan'ny fambolena ara-teknika sy moderna dia nisy ny fidinana ifotony nataon'ny lehiben'ny distrika sy ny avy amin'ny sampandrarahan'ny fambolena ny jery sy namantatra ny zava-misy eny an-tanimboly ka fantatra nandritran'izany fa toerana azo amin'ny karana legioma ny any Bekily manoloana ny zava-bitan'ity fikambanana ity toy ny famokarana laisoa, karotta, petit pois sy ny sisa miantso ireo malala-tanana sy izay manandrify izany mba hanome tanana an'ity fikambanana ity moa ny tompon'andraikitra any an-toerana raha-tatitry Lainirina Janot, TVM Bekily Androy. Mba ho fanatsarana ny kalitaon'ny fambolena ataon'ny fikambanana Fatamika ifanaraka amin'ny fambolena ara-teknika dia nisy ny fidinana ifotony nataon'ny lehiben'ny distrika sy ny lehiben'ny fambolena aty an-toerana. Tsy mampily nefa zava-misy zao ary zahay zao dia mahita maso mijoro eto an-toerana mahita zao karazana fambolena pepiniera goavambea isan-karazany zao. Lazaiko hoe tsy mampino satria zavatra hafa no alalan'ny malagasy atatatra azy fa amin'izao nasehony fa maro ny talenta nomeny Jesosy azy asehony eto zany amalehibe distrika eto dia isany mankasitraka nyty asa atao ety satria raha ny asa ohatra zao aby reo dahalo reo tsisy akory dahalo sanaty zany fa izy
tari-dalana aneo ny tanora malagasy hoe tsy voatery anao dahalo fa azo atao tsara malalaka tanitsika iverina ny tanitsika mamokatra ho an'ny malagasy piray tanindrazana indrokely zany ny zavatra misy ato zany resaka hoe teknika mila apo teknika tsika ambanany fitamboka tandraza fa surtout ny tenanay avy amin'ny service agriculture zany tena vonana me teknika ara-pambolena de eo koa nareo mpiara-miasa akaiky aminay ministère ny fambolena sy ny fampiroboroboana mba tokony hanampy an'ity fikambanany fitamboka tandraza ty fa mahaliana ary tokony mendrika ampiana izy amin'ny resaka fitaovana zay fitaovam-pambolena eny azy amin'ny resaka arabola za tokony mendrika ampiana izy. Ahitana mpikambana maro amina toerana samihafa no miara manatanteraka ity tetikasa ity. Manotena amin'ny fanomezan-tanana manoloana ny ady amin'ny kere amin'ny alalan'ny fikambanana fatambika aty amin'ny distrika ny Bekiliandroy. Fambolena legioma iny narahantsika iny fa nampitombo ny famokarana zanaka kakao ny fikambanan'ireo tantsaha mpamboly kakao Ambalahongo izay toanany fikambanana Maison des Voyageurs entina hampitombo ny vokatra sy ireo mpizahatany mitsidika any an-toerana no antony anaovana izany. Natomboka ny asaka ireo mpikambana ihany no manatanteraka azy raha nitatriky nisy bezandry. Nanomboka ny taona 2024 ireto tantsaha ireto no namokatra zanaka kakao entin'izy ireo mampitombo ny vokatra ka ireo mpikambana no mahazo tombotsoa voalohany amin'izany. Raha 500 fototra no nanomboana azy tamin'ny taona lasa dia niakatra ho 503 ny vinavina amin'ity taona ity ka natomboka ny fanetsemana tany anaty po arahy ny fanatsatoana zanakazo. Ato zay miezaka mampitombo ny fagnanaovana pepiniera ty fa tsy mitandregny volagna n'olo mpandromboka zay. Tamloso igny zay niezaka nagnano 500 voatanteraka anay zegny izy ke zay tamity amizay koa nangataka 3,000 tambibe ohatrany le 500 io zay fa narinary zay niezaka nangataka koa zay zo miezaka amin'ny 3,000 io. Andriamazava Théophile izay mitarika sady filoha-mpanorona ny fikambanana Maison des Voyageurs eto Ambalahongo no manoana azy ireo amin'izao hetsika izao mba hisariana ireo mpizahatany hitsidika eto an-toerana sy hitondra fampandrosoana anivon'ny commune. Mahitatsika zao ty efa magnambara sahady fa agnatiny fiaraha-miasa izay fampandrosoana sy fampiroboroboana ny ara-toekaregna aty fotony ny fagnampiana ny mpamboly kakao aty Ambalahongo. Hitatsika zao ma zegny zay ny mpikambana ny mpamboly kakao zay ampianay efa misy ezaka zay natao ary tsy misatra zay magnampy. Hitondra tombotsoa maro eto Ambalahongo izao hetsika iaraha ny mpamboly kakao sy Maison des Voyageurs izao. Eo ny fitomboan'ny vokatra hanatsara ny fidiram-bolan'ireo tantsaha fa eo koa ny fampandrosoana anivon'ny commune amin'ny alalan'ny fizahantany. Ny tora-pasiky ny Sorony no anisan'ny mahaliana ireo mpizahatany maro ankoatra ny Nosy Iranja ka vonona iaro ny tontolo iainana an-tanety sy ny an-dranomasina ireo vondron'olona ifotony any amin'ny Fokotany Marotony commune Bemanefika Andrefana any anatin'ny distrikany Ambanja iny. Lucien Tongaravo nitondra ny Antsiprienne zay. Mirefy 420 km ny halavan'ny tora-pasiky ny Sorony anatin'ny helidranony Ampasindava Fokotany Marotony commune ambanivohitra ny Bemanefika Andrefa amin'ny distrikana Ambanja. Ity no toerana tsara mahaliana ireo vahiny mpizahatany maro ankoatra ny Nosy Iranja. Nanapa-kevitra ireo VOI na vondron'olona ifotony aty an-toerana fa vonona hiaro sy amalavala ny alafadiny Besanganomby satria tontolo iainana iray mifandray ny an-tanety sy an-dranomasina noho n'izy mifanakaiky. Voniny tagnandroy mihitsy zegny zay fokon'ologno agnadoso olo Besanganomby any. Le tombony hitako zegny ankapobeny zegny raha voatantagna tsara zegny aty ala io tena satria zegny zavatra hita mirongitra amin'ny fotoagna zio zegny tamin'ny aty ala io zegny mbola maro zegny resaka maki na ankomba zegny tamin'ny aty ala io amin'ny fotoagna zio zegny fa tsisy raha ohatra voatantagna tsara zegny tegna tagna tombotsoa be zany le aty iarovagna zegny satria misy mpizahatany zegny andeha ao amin'ny aty ala io zegny. Raha toa ka tsara fiarovana ity alafadiny Besanganomby ity dia ireo vahoaka ety fotony no mahazo antombony amin'ny fampidiram-bola. Antegna nefa wisy marigny fidiram-bola satria efa maro zegny ny mietretra fa ho atao parike ny amin'ny sisiny satria misy raha maro be zegny agnatin'ny stiato.
ka raha ohatra ka tafapetraka soamantsara zay dia hoisy igny ny fampidiram-bola ary zay raha teo vogno hiaraka ifampitantagna amin'ny ROVOI na vondron'olo ifotony aty amin'ny fitantangana ty faritra ty mba ho atao izay fanagnana ho an'ny commune. Mariana fa toerana ahitana karazana biby maro toy ny varika sy ny sisa ny alafadiny Besanganomby ary efa tany natokana ho tany masina ny ampahan'izy ity hatrizay. Noho ny fahatsapana farem-bakoka iraisam-pirenena ny Tsapiky dia nohatsaraina ny tsangam-bato natao ho an'izay gadona Tsapiky izay ao Toliara izay nisy nanimba no entanina ihany koa ny olona izay mpitsangatsangana eny amin'ny toerana io mba ho sarom-piaro amin'ny fananana iombonana. Violette Rakotoarimanana, John Henry. Nisy nanimba ity gitara izay tsangam-bato fanamarena ny nanoratana ny gadona Tsapiky ao anatin'ny listy ny harem-bakoka tsy azo tsapaitanana ny zanak'olombelona izay navoaka ny UNESCO ny 10 volana Desambra 2024. Tsy niandrela ny taleparitry ny serasera sy ny kolotsaina fa nandray ny andraikitra avy hatrany tamin'ny fanamboarana ny simba sy fanatsarana ny endriky ity gitara ity tamin'ny alalan'ny fandokona natao hanatsarana ny endriny. Ity tsangam-batontsika ity tsangam-bato fanamarihana ny nanoratany ao anatin'ny listy ny harem-bakoka tsy azo tsapaitanana. Hokolokoloina sy hatsaraina tsy nijanona ho an'ny Toliara rery ny Tsapiky fa eran'izao tontolo izao ka mba nentana antsika mba tsy hanao zavatra ratsiratsy, tsy hametaveta, sy hanambanimbany. Zay koa maro ny anaran'olo manamboninahitra tokony omena hasiny. Oka retsika raha makasary mba eto ihany makasary fa tsy mianika any ambony hoatrany ataony olona manamboatra anazy. Tantara mipetraka tsy azo adinoina ho an'ny faritra tsy mandrefana ity tsangam-bato ity ary rearea ho an'ireo mpanakanto mirona amin'ny gadona Tsapiky. Ny vita 10 Aprily 2024 no notokanana ity tsangam-bato ity izay lasa toerana manintona ireo mpitsidika ny tanànan'ny Toliara sy ireo mpizahan-tany. Ny vita ny avaparitry ny serasera sy ny kolotsaina atao amin'ny faritra tsy mandrefana dia miezaka amin'ny fanatsarana sy ho amin'ny fampiroborobola ny kolotsaina aty amin'ny faritra tsy mandrefana. Violette Rakotoarimanana, John Henry, Toliara, ho an'ny vaovao Radio Madagasikara. Resaka kolotsaina iny fa resaka vaovao ny serasera vetivety isika. Mila manaja tanteraka ny zony zaza ny vaovao izay evoaka. Izany no votoatin'ny fanofanana nomena ireo mpanao gazety avy amin'ny tapany atsimon'ny nosy izay niatrika fiofanana atao Fianaratsoa. Wagatsika fanadadian'ny Harira Donakson, Angelo Randrianomanana. Ilay zony ankizy sy ny zaza mihitsy no mila tandrovana raha ikira vaovao momba ny zaza sy ny ankizy. Izany no nampanan'ny sampandrarany firenena mikambana misahany ny ankizy na ny UNICEF sy ny ministeran'ny serasera sy kolotsaina amin'ny alalan'ny sampandrarany fanofanana ny mpanao gazety. Niofana omena ireo mpikira mpilaza vaovao avy any Ambovombe, Belo, Androy, Taolagnaro, Ambosary, Toliara, Bekily, avy amin'ny sampanjakana sy ny tsy miakina izy ireo. Tao anatin'ny 4 andro no nizorana zany teto Fianaratsoa 520 mianadahy nizaratra ikefa tamin'izany. Antenena fa samy nahazo ny traikefa mifanadrifana ny tsirairay ary anehoan'izay vaovao sy izay fandarana mahakasika ny ankizy izay amin'ny andrika vaovao indray manomboka izao. Dia nisorana ihany koa ny UNICEF nampitana izay traikefa sy fahalalana izay tamin'ny mpanao gazety. Ny antenaina dia nitoizany fampiofanana any amin'ny faritra hafa mba ahafahan'ny mpanao gazety namana any amin'ny faritra indray misitraka n'izay traikefa noratovina teto izay. Teknika enti manao fanadihadina amin'ny ankizy iray no isan'ny miopanana tamin'ny fiofanana. Fanadihadina ankizy izy nanamafy ny traikefa efa nanako hoe ahoana ny fomba anatonana ny ankizy ahafahana manontany vaovao tsy mandratra anazy nefa ahafahana miteny betsabetsaka kokoa amin'ny fahalalana kokoa. Ohatra hoe atonina izy dia apresahana kely aloha izay vao manontany anazy na azoazo manontaniana satria lasa mivivre ny moment izy fa antaniana moramora izy dia avela ilaza ny hevitra moramora. Notolorana ireo fitsipika mahakasika io asa io moa izy ireo. Sarobidy tokoa ny zon'ny ankizy ka mila hajaina ny vaovao izay evoaka momba azy ireo.
Lafim-baovao hafa nidina ifotony nanao fisafoana niaraka tamin'ny mpitandro filaminana ny prefet Antsirabe sy ny lehiben'ny faritra Vakinankaratra hanamafisana ny fandriam-pahalemana any an-toerana. Hoarantsika ny fanadihadian'ny Blaise Rehery Manantsoa sy Revigny Damy. Entitra ny fitondrana ankehitriny amin'ny fametrahana ny filaminana manoloana ny firongotry ny tsy fandriam-pahalemana niseho tatoato izay. Mila asa azo tsapahitanana mantsy ny vahoaka antony nahatonga ny fidinana ifotony nataon'ireo tompon'andraikitra teto Antsirabe renivohitra ny faritra Vakinankaratra hanamafisana ny fandriam-pahalemana izay notariny ny prefet Antsirabe Randrianaivo Ravakiniaina. Fantatsika tsara fa nisy ny fidinana ifotona izay nataon'Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernement tany Antananarivo dia nisy ihany koa ny toromarika izay nomeny fa mihamafy ny tsy fandriam-pahalemana dia tokony mihamafy ihany koa ny fandraisana andraikitry ny tompon'andraikitra ty fotony noho izay indrindra no antony nahatonga ny fanatanterahana izao patrouille eto amin'ny tanàna Antsirabe. Efa asa fanao isan'andro izy ity fa no hamafisina amin'izao tsy fandriam-pahalemana mihamafy izao. Izao ihany koa dia hampisehoana vahoaka fa tena vonona hiaro ny vahoaka sy ny fananana ireto mpitandro filaminana ireto ary hamerenana ihany koa ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana ary ihany koa ny vahoaka sy ny fitoram-panjakana mba handry fahalemana ny vahoaka ahita hoe misy tompona ndraiky fitoram-panjakana eo akaikin'izy ireo. Tsy andraikitry ny mpitondra irera nefa ny fametrahana ny fandriam-pahalemana fa mila mifanometanana amin'izy ireo vahoaka mba hisian'izany maharitra. Resaka fandriam-pahalemana izay hatrany nahazo komisara vaovao hitantana ny filaminam-bahoaka ny any amin'ny distrika ny Vohipeno tontosa ny famindram-pahefana teo amin'ny komisara Teoloha sy ny vaovao niatrika izany taleparitry ny polisy-pirenena Fitovinany izay nanafatra hatrany ny hanajana ny asa mandritra ny fanompoana ny vahoaka. Hilarion Razafitsotra Thierry Randrianasolo no mitondra ny antsipirian'izay. Ny fanajana ny asa sy ny fitandroana ny asan'ny polisy-pirenena ary ny fiarovana ny ain'ny vahoaka sy ny fananana no hafatra napetraky ny taleparitry ny polisy-pirenena faritra Fitovinany nandritra ny fifamindram-petantanana teo amin'ny komisaire de polisy Teoloha sy ny vaonandray ny toerana taty amin'ny distrika ny Vohipeno. Nakasitraka ny vitan'ny Teoloha sy ny sodran'ny vaovao no ambetiten'ireo nandray fitenenana ary nampanantena ny hanasara hatrany ny fiaraha-miasa. Fa ny ministera dia sy miova amin'ny tanjona efa nokenendriny dia ny mpitandro filaminana manakaiky vahoaka. Marina zany ankehitriny satria tsy any Antananarivo fotsiny zany zao ny zavatra na ny fandidiana sy ny fanapahana fa manomboka ato amin'ny faritra Fitovinany dia mihatraika ato amin'ny distrika izany fanatonana akaiky ny vahoaka zany. Koa ireo izy roalahy indrindrindra ianao izay vaovao olona efa azo iarahana miasa na ny ao amin'ny commune na ny ao amin'ny préfecture indrindrindrindra ny fitondram-panjakana eto an-toerana. Notohizana tamin'ny fitafatafana mivantana tamin'ireo mpiara-miasa ny fotoana sady ny ainoana ireo hetaheta ny mpiara-miasa ny fanome tokony rehetra fa hanatanteraka ny asa ankisi-po mba ho fanasoavana ny vahoaka. Izay amin'igny fa fampirisiana ny vehivavy mba handraharaha no nanety ny vehivavy ao Ambilobe niaraka tamin'ny GCI nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikanina izay notanterana tao amin'ny espace Diana ny sabotsy lasa teo. Ny andinindiny vaovao ny Ramanandaza Alain Ohis Judicael. Fampatsarovana ny roa magnangy fa ato agnatin'ny kontinanta afrikanina misy magnangy afaka mivondro manana talenta manokana manana neviny manokana manana fandrarahana mampiavaka izy maha afrikanina izy ka tiana hitrandrahana aseho amin'ny fankalazana. Tema natoma resaka entrepreneuriat féminin ndraiky valorisation des femmes. Eto zegny nantsovanay le viavy jiaby zay fa misehatra amin'ny fandraharana sady andeha hizarazara le parcours karakory le naviandreo amin'ny resaka fandraharana karakory ino aby ny dingana nandalovana dia magnaraka koa misy éducation financière ataony banky BNI, SIPEM, Baobab, caisse d'épargne.
Resy lahatra reto magnangina azo fiofagnana reto no sady nampatsiaro an'ireo magnangina amany ihany koa fa agnisan'ny tompona andraikitra ho amin'ny fampandrosoana izy ireo. Mitsangany amin'ny fampandrosoana satria magnangy ny tompon'ny fampandrosoana kaza mavozovozo hidira mikambagna mitandrignesa ny vaovao mandiana miatriky ny formation fa ao ny ahaizantsika raha maro. Atsika vehivavy zegny tompon'ny fampandrosoana satria atsika zegny reny mpianakaviana ao anatin'ny tokantrano. Ny fampiarana ny fiofagnana azo no nagnentagna ny talempatra ny mponina sy ny firaisan-kina diana mba apiatra an'izay fifanana ataon'ny zareo zay ka mba hanao création na activité zeny génératrice de revenu mba ny association jiaby mba misamia hanao activité mba ho fitadiavam-bola ampandroso ny association raha ampandrosa ny isa-tokantrano koa lay izy. Ny magnangy no maro anisa noho ny lehilahy ato agnatin'ny kontinanta afrikanina ka raha roa magnangy mitsangana manana fidiram-bola ny lehilahy koa karaha zegny dia resy lahatra ny fantragna ato agnatin'ny kontinanta afrikanina. Olona misy 40 no nahetsika nanao asa tagna maro voalohany nanadio ny résidence district any an-toerana hatombo ny olona hanadio amin'ny andiany manaraka tanjona kendrena amin'izy io moa ny hanamafisana ny hikajiana ny fahadiovan'ny tanàna hisorana ny fiparitahan'ny fako mba amin'ny aretina samihafa terak'izay ankoatra ny fisariana ny mponina ao Betroka hiatrika ny fandrosoana hanova endrika ny tanàna izay hitaky fahadiovana tanteraka Théophile Norbert TVM Betroka. Fanampy napetraka ny ben'ny tanàna eto amin'ny commune Ambonivohitra aty Betroka ny hananany ny mponina atoaniny tanàna madio tsy hisy fako mitoby sy miparitaka akoatra ny hanesorana ireo lobolobo amin'ny toerana samihafa eto an-tanàna ny Betroka hanampy azy hanao dingan-dava amin'izany ny solombavambahoaka voafidy taty amin'ny distriktany Betroka amin'ny alalan'ny hetsika asa tagnamaro hazahoana vary isanandro ho an'ireo izay handray anjara amin'izany. Zany moa dia nisatry filamatra hoe commune madio zay no hoe tanjona ary Betroka koa Betroka vaovao mba avaendrika vaovao daholo no tanàna eto an-tanànan'ny Betroka ao ny fanamboaran-dalana efa mandeha ao ny hôtel de ville efa tonga asoasy ary izay no mampiezaka mafy anay ao amin'ny fiadidian'ny tanàna manao zao asa fanadioana zao satria maro dia maro ny vahiny andalo eto tanàna eto na ireo mpiasa lalana sy entreprise maro samihafa ireo dia efa samy tonga eto daholo dia mba izahanay zany mandio ny tanàna sy eto ihany izy ity fa miary eto mbola ikisaka ny anaty tanàna any koa zay toerana misy fako tongoany koa dia tsy maintsy hodivina koa esorona koa ireo fako ireo. Mbola mijanona olana ho an'ny fiadidinan'ny tanàna ty an-toerana ihany koa ny tsy fahampian'ny trano fidiovana sy ny fanadiovana ho an'ny daholobe hatreto izay miteraka fiparitahan'ny diky ataon'ny mpandalo. Tsy fahampiana fotodrafitrasa fototra izay nahitana mba olana ankehitriny amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny faritra Ano sy ny commune no hanatanterahana izany. Satria raha jerena amin'ny adena io stationnement tonga ny taxi bus maraina dia ho aby maloto. Efa nekeny chef de région zay makaiky ny sena ty moa zany no sena azy. Akaiky ny sena ty ny sena koa dia lasa toerana fanaovan'olona maloto koa ny ankabetsahany. Nefa ny sena mbe fahita hoe manara-penitra mampidosary izy ao dia zany koa zay zavatra zay. Ny santatra ny asa tagnamaro tamin'ny fanadiovana teto an-tanànan'ny Betroka ny fanadiovana natao atao amin'ny résidence ny district aty an-toerana. Mpikambana ao amin'ny fikambanan'ny zokiolona miisa 770 no indray ny sitraka badra tao amin'ny commune Ambanivohitry Antananarivo any amin'ny district ny Mananaravatra iny solitena mpanjakana maro niaraka tamin'ny filohan'ny zokiolona avy amin'ny district no tonga nanome voninahitra izany tany an-toerana raha nitatitry Hugo Simon Andriana Solo Jimmy. Azo ambara ary atsapaitanana fa miroborobo tokoa ny fidiran'ny fikamanana zokiolona aty amin'ny distrikany Mananavaratra faritra Ambatsoa. Fantatra mantsy fa ny commune Ambanivohitra Antananarivo no fantatra ny diroany zany tato ato zay fantatra no niezaka ataon'ny filohan'ny zany fikamanana zokiolona aty amin'ny distrikany Mananavaratra. No ny fidiran'ny zay fikamanana zay ara-panjakana dia tolorana badge ireo mpikamagna rehetra izay misa 770 mandrafitra zany fikamanana izany ao amin'izany commune Antananarivo distrikany Mananavaratra izay. Zay eo voalohany indrindra zegny ny asa zay ataonay dia ny fiarahana miaraka amin'ny fitoeram-panjakana eto an-toerana satria zay moa tsy manana hoe toko politika hoe handeha hanolotra ny fitoeram-panjakana fa ny tanjonay zegny dia mijoro mahitsy raha misy zegny ny problème mikasiky ny hoe ohatra zegny ny hoe directeur des écoles zegny na hoe miaraka amin'izay mifototany io zegny anjaranay zegny mijoro mahitsy mandeha mandaminy tsy mitongila. Miavaka ny fanolorana izany rehetra izany satria
feno nisy olo tegna mpanjakagna toy nisy olo mamboaka ny Madagasikara voafita ty Mananaravaratra ny lehibe ny distrika ny délégué ny ponina sy ny firaisankina nisy olo tegna mpanjakagna isantsokajiny indrindrandrindra raha teo ny filohan'ny fikamanagna zokologna distrika ny Mananaravaratra Andrimatoa Bototsara Patrice. Hikesaka vaovao ny fanatanjahan-tena isika ny farana ny fanatanjahan-tena an-tsekoly regionaly izay natao tao Sonerana Ivongo nandraisan'ny faritra Roanjara dia ny faritra Ambatosoa sy Analanjorofo ny Cisco Fenerive no nibata fandresena teo amin'ny taranja ady baolina kitra ka isolo tena ny faritra amin'ny fifaninana nasionaly Makadry sy Manana Rodela Fridolis Rasolondrainy no mitondra ny antsiprian'izay. Nofaranana tamin'ny fomba ofisialy ny fananana ara-panatanjahantena an-tsekoly regionaly izay natao teto Sonerano nandritra ny 3 andro izay nandraisan'ny faritra Roanjara Ambatosoa sy Analanjorofo ka ny ekipan'ny Fenerive-Antsinanana sy Sonerano no nanao ny lalao famaranana teo amin'ny sehatra ny ady baolina kitra. Zany dia misaotra ny fitonam-panjakana indrindra fa ny ministera fanabezam-pirenena izay isany mikarakara magnampy anay tamin'ny fagnatontosagnana n'igny sport scolaire igny. Sora ihany koa ny draine vita Soamantsara moa izy igny. Moa zany adiny mbola nampianakavy ny resitsako regny ny mandresitsy begny ka dia azony amin'ny Cisco ny Fenerive-Antsinanana moa zany ny amboara aloha tamty tamtondasy ihany koa zany azontsika fa eto zany mba mivavaka tsika jiaby agnatin'ny faritra Analanjorofo mba hoatsika karaha tamtondasy koa zany national ka dia mankasitraka tsika jiaby mankasitraka tsika jiaby dia nanolo tagna tsisy agnavahagna jiaby fa dia nafinaritra ny lalao. Nandritra ny fankalazana dia nisy ny fampisehoana ara-kolotsaina nataon'ny mpianatra avy ao amin'ny nosy Sainte Marie sy Sonerano na nehoana ny kolotsaina misy aty an-toerana. Nanolotra fanampiana ho azy ireo nisy olo-mavambahoaka ny Sonerano Dr Menavolo Alban ary ny lehibe ny faritra Analanjorofo Maître Tody Arnaud nomena medaly volamena sy coupe ho an'izay voafantina teto ka isolo tena ny faritra roa amin'ny fananana nasionaly izay atao any Mahajanga. Dingana tao melohany rosoana amin'ny tampilalaovana ny fanaovana fivoriam-be mba handraisana sosokevitra hanatsarana ireo lalao ho tanterana anatin'ny tety andro harafitra. Navita izany dingana izany ny seksiona baolina kitra Ambanja ka misy ireo tsoakevitra niarana tamin'izany. Varatsika amin'ny fanadediany Kinis Bezandry. Ankoatra ny tatitry ny tampilalaovana lasa nataon'ny seksiona ny baolina kitra dia fotoana ihany koa nandraisana sosokevitra entina manatsara ny fandrindrana ireo lalao hiatrehana ny tampilalaovana manaraka ity fivoriam-be ara-potoana ho an'ny taona 2024 ity. Agnanaovana ny assemblée générale ordinaire ho an'ny club rehetrarehetra affilié anatin'ny section football-ny Ambanja. Ka teto moa ny arahana ny fampitapatapaka amin'ireo club aby ireo nitarignesana ny sosokevitra sy ny fanatsarana ary koa ny tsara ho fantatra rehetrarehetra nampitaigna tamin'ireo ary nampitaindreo koa zegny tamin'ny section en tant que tokotelo namasana andro tagnatin'izay. Donc misy tety andro maromaro moa ny arahana ny fanapahana teo ary mbola miverigny zegny zay mivory ndray mandeha ary amin'ny le 15 hagnano ny fagnanaovana antsapaka amin'ny fagnatontosagnana ny calendrier zay amin'ny championnat. Ny zavatra tapaka nandritra ny fivoriana teo ny match ny section football Ambanja izany hoe amin'ny catégorie première division dia anomboko amin'ny le 6 septembre 2026. Tapaka tao koa zegny ny mutation zegny commence le 3 août katramin'ny le 3 septembre 2026. Ny match zegny alohan'ny andeha ahaizana nomba vonony tsara zegny mandritra ny match zegny droit d'engagement tsy maintsy ifaigny mialoha ka manana volagna raiky koa zegny ro ekipe ro zegny agnefa ny droit d'engagement. Irafitra tsy ho ela ny tetandro ny tampilalaovana ary vinavinaina hanomboka amin'ny volana septambra izao ny lalao. Metoy ny fampianarana ny ankizy ho tia sy hahay baolina kitra ao amin'ny sekoly ho an'ny kitra antsoina hoe akademia Otoliara nampitomboina ny fitaom-pilalaovana amin'izao fitaom-pialatsasatra izao tanjona moa ny hahamatsianana ireo ankizy amin'izay taranja baolina kitra izay rantatry Violette Rakoto Armanana Henry John.
tafiditra amin'ny fitezana ny ankizy ara-batana sy ara-tsaina ny resaka fanatanjahantena. Izany no antony nananganana n'ity akademia ity hitezana ireo zaza sivoka hatramin'ny 17 taona eo amin'ny taranja baolina kitra. Hofanina izy ireo mba ho tonga ho matianina amin'ity taranja ity. Ny volana Marsa 2024 no niforona ity akademia ity. Amin'izao fotoana ny fialan-tsasatry ny mpianatra izao dia natombo ny fotoana hanaovany ireto ankizy ireto fanazara-tena. Mitaizan'ireo ankizy mba reharehan'ny toliara. Izany namoronana n'ity akademia ity. Zaza nanomboka tamin'ny 10 taona ny rambesinay. Ankehitriny aloha amin'ny fotoanan'izao fa lasa famihabe reny zaza reny, lasa première division reny 12 taona reny tamin'izao. Ny tanjona ny akademia eto aloha hatramin'izao mba hahatonga an'ireo zaza mba ho professionnel. Misy zao ny ataontsika zao hoe ny tena hita misokadina ao anatin'ireo fahalazaina anatin'ny première division, manome garantie andreo zao mpitantana ny akademia hoe misy mahay io tsy ho tanjahintsika fa tsy maintsy alefatsika amin'izay hahasoa azy na ny ivelany ara. Aparitakinay aloha izy aparitaka faritsy ny Antsimandrevana aty fa eto Toliarany ny centre anaovana azy. Ary zay koa voafantina hitondra le zaza école akademia. Voatsika ray aman-dreny teraka vavy sy lahy raha ohatra tianareo ny zanakinareo anao baolina kitra tongava eto amin'ny kianjan'ny metra kira isaky sabotsy amin'ny 5 dia larobia tolakandro amin'ny 4 amin'ny fotoan-tsainary tsy manelingely fianaran'le zaza le izy. Ao amin'ny kianjan'ny metra kira Andaboly no natanterahany ny reto ankizy reto ny fanazara-tena. Natao ihany koa izao mba hampiakarana avy ny lalao baolina kitra ato amin'ny faritra Tsimandrefana. Maro ireo tanora liana amin'ny filalaovana baolina kitra any Ambositra hita takatra izany nandritra ny fanatanterahana ny tournoi mifana soa. Ny farana izany alahady teo ary nambara fa mbola isy ny andian'ny fahatelo. Onjavony miarana mitondra ny Antsiprian zay. Nobatainy ekipany Ambops ny amboara tamin'ny tournoi mifana soa no karakarainy solombavambahoaka aingonambinina sy ny ekipa Old Star. Isa rainono aotra no nisarahany mpifanandrina dia ny Ambops sy ny Vaziboaikely. 270 moa ireo ekipa nandray anjara tamin'ity tournoi ity teto amin'ny kianjana Pana. Ao anatin'izany dia ny fampitaizana amin'ny tanora satria ireo no taniketsan'ny firenena mba hananantsika tanora vonona sy vanona hiatrika ny fandraisana didy sy andraikitra amin'ny firenena sy ny tanindrazana iombonana. Raha aman-dreny ny tena dia mahatsapa ny olana sedraindreo tanora reo, mety ao ny mifoka, mety ao ny midoroka, mety ao ny tsy anasa, mety ao ny manana olona rehetrarehetra fa rehefa mpiombonana ao anatin'ny firaisan-kina sy ny fiombonana koa amin'ny firalahina ao anatin'izay tontolo ny fanatanjahantena izay dia mino sy matoky itsika fa mizotra makany amin'ny lalan'ny fahitsiana ireo tanorantsika ireo ka adiditsika ray aman-dreny zany no mikolokolo azy ireo mba hananantsika tanora mendrika anty Madagasikaratsika ity. Andian'ny faharoa izao tournoi mifana soa izao ary mbola isy ny fahatelo hoy ny mpikarakara ny solombavambahoaka aingonambinina notolorana fanomezana finday avokoa moa ny mpilalao sy ny mpiandry tsatokazo mendrika. Eo ihany koa ny nahafaty baolina maro indrindra ary ireo mpitsara 4 amin'ny rahalahy omby sy amboara no natolotra ho an'ny voalohany ary omby sy amboara ary fanamina ho an'ny faharoa. Izay ny vaovao ny fanatanjahantena fa iverina iresaka kolotsaina vetivety isika iray amin'ireo dia mampiavaka ny any amin'ny faritra Laotra Mangoro ny Hoska nitondra antsehatra io kolotsaina io izareo avy ao amin'ny Fiami ny sabotsy ho avy izao etsy Andavamamba ao anatin'ilay hetsika ny avy an-tanàna Shao mba ho famelomana sy fanandratana azy ho amin'ireo zandry aty aoriana moa no anton'izany hetsika izany raha nitatitry Olivier Andremololo Mihaja sy Stéphane Alphonse. Iray amin'ireo dia mampiavaka ny ao amin'ny faritra Laotra Mangoro ny Oska. Ditaterahan'olona maromaro manao boribory entina nehoana hafaliana hanafanana fety aman-danonana hampiseho anandratra indray io kolotsaina fokisianaka io ny Fiami na ny fikambanana tsianaka amin'ny raisaina eto Antananarivo ao anatin'ilay hetsika ny avy an-tanàna Soa amin'ny fahavalon'ny volana Aogositra izao etsy Andavamamba. Hetsika ihany koa natao fampitambarana ny zanaky ny faritra handiniana ny lafiny ara-tsosialy sy ny anjara birikiny eo amin'ny fampandrosoana ny faritra ny aviany. Ny asa sosialy moa zany mazava ho azy natao ny fikambanana sy fifanampiana sy fampitsimbinana amin'ny natao hoe mpiavy mila ravinahitra eto Antananarivo.
nisy tamin'ireny trabona sy vonana azo reny mandray anjara amin'izay tandrifo ny fikambana. Eto koa dia efa manararaotra satria matommy mankarakara hetsika izay dia mieritreritra zany hoe manome gida ho an'ilay zaza afaka baka reny zany eritreretinay zany zao hoe hidina ny tanàna satria betsaka ireo zaza izay afaka baka nefa tsy fantany aiza marina ny lalana tokony andehanana. Mony tanjana koa moa dia fampivondrona sy famizakery ny fiken'ny sianaka avy any amin'ny faritra loatra mangorony. Tsy akanafaka zany fa manasa zay zany amin'ny fotoana io mba ho avy na niveto toerana na avy any Ambatondrazaka amin'ny faritra loatra mangorony mba hanotrana anay amin'ny hetsika lehibe. Mpanakanto maro mpiangaly ny gadina osika avy any toerana no handravaka ny seho amin'ny fotoana io. Tapitry ny vaovao ny sary ankasitrano fenao nagnaraka hatramin'ny farany ankasitrano koa ny teknisiana nampita ny sary sy feo tamin'ny sika tany veloma be.